miarabanao manokana indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a. Genesis toko araka amin'ny 20:20 dia milaza hoe ary Jehova namangy an'i Sara arak'ilay efa nolazainy ary dia nataony Jehova tamin'i Sara araka ilay efa noteneniny izany. Tsodrano anao androany, tsotra dia tsotra, amangy anao ny Andriamanitra ao anatin'ny zavatra rehetra iainanao, amangy anao ny Andriamanitra ka hanatanteraka anao arak'izay teniny mifandraiky no zavatra iainanao androany eo. Ka na sanatria aretina no mahazo anao androany, amangy anao ny Andriamanitra ka hanasitrana anao. Ka na sanatria olana no iainanao androany, amangy anao ny Andriamanitra ka hanatanteraka vahaolana tsy hampozonao. Ka raha ohatra ka misy zavatra mba mampangetahetanao manokana, amangy anao ny Andriamanitra ary tonononay fa hanatanteraka mihoatra no izay ireny fonao azy. Amangy anao ny Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra. Noho izany ndao mba manasa anao a, ndao ho tia ny famangin'Andriamanitra manokana, ho tia fotoam-bavaka, ho tia fiainam-bavaka, satria ao anatin'ny vavaka mamangy Andriamanitra. Ho tahina manokana ny ianao ary amangy anao ny Andriamanitra.